Marie-Ange nosoratany Rakotondra Jean Paul, Ovelomin'ny Anzarliva, Lemek, Arliva, Saloy, Niravo, Tahina Nantenaina, Ony Miajanirina, nandray feo Roland Ramanantsoa, Nanatotosa, Ony Miajanirina. Mangina ký zanako mangina fa aoko zay sao dia marareo ianao e. Mangina tena mafy angerina eny eny fantatro fa mafy saingy atao ahoana fa zay ny fandaran'Andriamanitra. Aiza verina eny ka tata mbola tanora fe dia maty, zany efa voafiritoana dia efa kamboly sahady ka atao ahoana dia iza zany mba hianteherako. Marie-Ange, zange mbola eto e. Aza manafa na tsy hotsony azy dada, tena anao zay farahiriko rehetra amin'izay mahasoanao. Na dia izany aza, ohatrany tsy haiko mihitsy zany anao tiano antady zany. Eny sarotra aloha zany saingy tsy maintsy miezaka. Na za koa aza nge mba mila ho ketraka fa tsy maintsy mitraka hanome hery anao e. Misaotra arina eny Marie-Ange, tiako ange ianao sombonaiko e. Za koa tianao. Zay mihitsy. Sady ianao rery nge sisa fa tady efa tsy hotsony. Zay indrindra anaka, mahireza ny zanako zany. Fa ohatrany miakatra ihany Andriamanitra arina eny aza miteny an'izany. Tsy misy Andriamanitra miangatra zany fa samy manana ny anjarany ny olona rehetra. Ka tsy tokony mbola nalainy kosa nge tady. Mbola roviana zao za vao lehibe. Ka ry zay anaka fa mahalala an'izay mahasoa antsika Andriamanitra zany Mandrosoa Bernard, Mandrosoa. Izy ry Bernard no Marie-Ange zanako Fala malala ndry, manao ndry. Salama tsara fa misaotra tompoko. Izy akery Marie-Ange no Monsieur Bernard namako. Ay, faly mahafantatra anao tompoko. Fa naman'ny ahoana moa izy zany? Namako retsy ohatrandry manana an'ireny namandry ireny. Dia lehilahy ve zany no naman'ny fa tsy mba vehivavy? Manana namana vehivavy maro koa ka fa efa misy fantatry ndry ary ny namako vehivaviko. Ary miresaka kely ty zanako ty sady karazany marantsaina. Fa ahoana ny lazanao hoe marantsaina zany efa ninao ary zao vao nahitanako? Ka ny fomba firesaka indringa no ahitako an'izany e. Izany ve? Anga za tsy ohatry ny ankizy rehetra miresaka ihany. Na samy ankizy aza hitenenana eny marantsaina e. Alolo zany eny andehanao devoir ka. Eny araikia. Veloma ianao Monsieur Bernard. Mandram-pianakiny ry Marie-Ange. Mba hiresaka kely amin'ndraiky za Marie-Ange. Resaka ina ary neny? Sao mino fa tsy zazakely tsony ndry. Efa azo ifampiresahana tsara na dia mbola azo hoe sokajiana ho ankizy aza. Fa resaka ina ro ny ataony eny amiko e. Hitandry dada efa lasa tsy hiverina tsony. Ny fiainantsika mianaka tsy maintsy mitohy. Za tsy mbola antitra fa vao 5 taona. Tsy mety amintsika mianaka koa no mipetra-drery samy vehivavy ohatran'izao e. Ka tsika sineny ara miara-mipetraka fa tsy mipetra-drery zany tsika. Eny fa ihany zany tokantrano misy lehilahy zany. Ka gardien zany neny? Anka tsy zany mihitsy ny tiako atongavana. Ataontsika inona gardien e. Sa mantsy gagako. Ka inona ro zany no tian'ny tenena fa tsy azoko mihitsy e. Zao e. Za mila namana iarakamiko amakivaky ny fiainana.
mba hifanoana amiko amin'izay hahatsara ny fiainantsika. Indray koa mba mila solondray. Solondray ahoana ary fa tsy azoko. Nga dada soloana? Ka dada nge tsy hiverina tsony. Mba mila solondray ndre kolokolo sy amelona ndry miaraka amiko. Dia ahoana zany? Zao aky Marie-Ange. Anambady aho. Anambady? Te ho soloana zany dada? Dada tsy maty ary tsy ho faty ao am-poko mandrakizay ny fahatsiarovana azy. Saingy tsy afaka miara-miaina amintsika tsony izy. Sady hafa ngeka izy ny tokantrano misy lehilahy zany. Ahoana zany raha anambady neny? Mbola kizy mariny ndry. Fa zay aza ny voamaika ahatsara ny fiainantsika mianaka. Indrindra ny indry. Fa ahoana ary neny? Ka hatramin'ny nalasana ny dadandry dia zarery ny andraikitra ny famelomana sy ny fikarakarana ndry amin'ny lafiny rehetra. Zany hoe sady ray zany ny reny. Dia izay saim-patako ihany no ataoko fa rehefa manambady dia mba misy olona roa zahay mifanampy, mifanohana ara-kevitra sy amin'ny lafim-piainana rehetra. Ay ve? Zany. Dia iza zany no akavady an'ny neny? I Bernard akia. Sady nareo mianaka efa mifankazatra sy mifankahazo tsara. Eny mifankahazo aloha izay Ka ahoana? Ekendry? Ka rehefa izay ve moa mitapaky neny dia inona ary no lazaiko io? Ka tsy mba tiandry very Marie-Ange raha izy no solondray indry? Eny izy loha mahafinaritra. Fa neny ihany io Fa raha hivady zany nareo dia iza ho azy zany ny atsoko anazy? Sa ve hoe Monsieur Bernard ihany? Tsy tiandry nga raha antsoina hoe dada izy? Antsoina hoe dada? Tsy tiandry ve? Ohatrany hoe hafahafa be zany ry neny ka tsy ho haiko mihitsy ny antso azy an'izany dada izany. Eny, tsy maninona rehetra na hoe ataondry hoe dadatoa azy izy fa tsy atao Bernard fotsiny kosa Raha izay anga dia tsy maninona ka. Manahoana kiny finaran-drery Marie-Ange? Mandeha tsara ka. Ay. Nga tsy efa hita ny dadatoa ny bulletin-ako farany teo? Efa hitako ka. Tena faly be mihitsy nahita an'ilay izy. Larana fatelo ndry. Tena tsara be. Ary le taloha niny moa fa firy? Fa efatra izy tamin'iny, nga adininao. Ito koa moa. Sady izy nge tsy miala eo amin'ny larana fahatelo sy faefatra io foana Tena mahay Ndray mandeha ihany izy ny fahadimy fa na zany aza ny moyenne ambony be foana. Tena mahay mihitsy ndray fa toy izy foana. Ny voalohany mihitsy ange zao ny tanjona mbola ho tratrariko fa asa aloha raha ho vitako Vita ndry reto zany fa meza mafy hatrany Marina k'izy zany tsy maintsy mbola ho azo ndry ny voalohany. Fa misy mofo mamy netiko ao. Netiko andry. Aleo fa ho alaiko misaotra tompoko. Tena tsara tarehy ty Marie-Ange ty. Marina tsy mampitsiriritra mihitsy. Tena ao amboariko io. Tsy amelako io raha tsy azoko. Tsy mampaninina azy ataona na mbola tsy ampy 14 taona akory aza. Tsy maintsy izany no misantatra ny fahadiovany. Izay mba andeharaka amin'ny aneorinany tsy esako saino. Aleo aloha ketrika kely an'izay fomba azahoana azy. Tsy maintsy azoko iny rangaha. Tsy maintsy mandry aminay ianao ry Marie-Ange na hoe ela na ho aingana. Ndry tiky ry Marie-Ange tsara tarehy Ay, zaho koa very dadatoa dia mba tsara. Tena tsara tarehy ndry, marina. Tsy
Tsy efa misy mikotokoto ve zao ndry io? Mikotokoto iny? Tsy efa misy pandipandy kely manadalandry na mitory fitiavana amindry kosa ve? Tsy misy an'izany sady tsy mahay an'izany aka. Tsy misy zavatra fantatro izany. Zay indrindra. Zao tandreny so rebirebeny pandipandy ihany ry. Tsy miditra amin'izany Dadatoa. Fa zao ke Marianza. Ary maninona ho Dadatoa no mikisakisaka ty amiko foana e. Olona seza malalaka be io. Rehetra aza zao mbola misy seza. Mahafinaritra aky no misisisika eto amindry eto Ary ataonao inona ty ambony fehako aty ny tananao? Kisakisay ianao any ka? Marianza, mahafinaritra aky ny mitsapatsapany fiandringe. Tena tsy haritro mihitsy. Tena mikisa mihitsy aloha ianao ka? Moaky Marianza. Sady zange mba hanoroka kely molotry ny ndray Maninona? Inona mihitsy ara no mahazo anao ty Dadatoa? Tena lasa dala amindry mihitsy aky. Mikisa ianao fa za tsy manadala olo izany ka? Aza tositosika kosa moky za. Aleo mba ho eto akaikindry eto. Zany io ianao andehanako ka? Fa andeha hoaizy ndry? Andehanao raha? Aleo rehefa aveo ndry mandeha manao raharaha miaraka manao raharaha tsika izy ndray rehefa aveo. Avelako eto aloha ianao ka? Aiza koa nisy Dadatoa anao raharaha zany? Andray, telozandry eto kosa ve kia? Vinge ndry atao kaiketo so dia anao ohatran'le tamin'ny farany teo indray ianao. Ka manenina moa raha manao ohatran'iny kosa? Dia efa milaza aminao fa raha mbola mamerina an'iny ianao dia alazako amin'eny. Ndry koky dia efa mahasika ery. Izany mihitsy maro. Saingy resy ndrea dia ataondre an'izany kosa ve? Resiko ahoana ianao? Ka zany ady taminao? Fa ahoana aloha ndry tokoa ve tena mbola zazabody tsy mahazo resaka sa mody fanina? Na zany zazabody zany na zany mody fanina zany samy tsy misy haiko zany. Ndry io aza mahasika fa vy aloha ataoko haiko. Tsy petraka eo afa so dia kitikitianao eo indray ny fehako ka. Vy fa misy zavatra omeko andriny ety Zavatra inona? Le zavatra efa notsiritindry. Ino zany? Le ntsiritindry fonosika tafaraka teny atsiny. Le ray volana angambo zay. Ntsiritiko? Eno fa zao vao nahazo volany vidianana azy. Avy eto akaiko fa ho asehoko andriny le izy. Fa tsy betabetana ianao Avy Dia aiza le izy? Aleo alaiko fa ry napetraka ambony armoire ry. Ty jereo. Wow! Tena le izy marina ty. Dia omenao anaty koa ve ty? Omeko andry ty noho ny fitiavako andry. Dia ahoana? Hoay tena misotra Dadatoa. Tsy zay no tiako tenenina. Fa mba ho tia tahaka ny tiavako andry ve aloha ndry Ka efa nataoko solon'ny dadako kosa ve moa dia tsy ho tiako Tsy izany kosa ho any tadiaviko amindriny Sady zany tsy ho dadandry izany mihitsy Avindray ianao le manafosafo. Esory ihany ny tananao fa aza ampiakanina ohatran'io ny akanjoko ka. Masika. Lazaiko amin'iny angamba ianao ny farany fahatova eo ihany. Fa tsy tindry ny zavatra nomeko andriny. Tena tiako ty sady efa nitsiritiko mihitsy tiako. Efa mba nomeko any zavatra nitsiritondry kosa angendry dia mba tokony mendry any zavatra tsiritiko kosa. Fa inona ho any tsiritinao aty amiko Marianza, andao tsika sindry hoe tsy ampandrina. Mandeha any ianao any amin'ny fandrinanao sy neny any matory raha te hatory.
Ianao kosa ranga manomboka mandreraka. Dia efa milaza aminao fa rehefa tsy hanaiky moramora ianao dia ataoko forcé. Azonao zany? Ino ny zavatra fa tsy mila dia aleoko ary andera izany. Lasa fa eo ianao. Ary mba miseho mafy loha kiala kely. Indray aloha tsy maintsy azoko e. Rehefa tsy manaiky moramora iny dia ataoko amin'ny fanaovana azy. Eny ve mba mianatra ny anilikilika? Ho hitanao zany vahaolana zany fa mandrasa kely. Azafady nge indry vetivety e. Anao ino? Vetivety fotsiny moa e. Ianao tsy azo antoka koa. Sao dia ho betainao eo indray Aza matahotra indri fa tsy anao ohatran'ireny tsony nge ahy e. Tena tsy anao tsony ianao? Minina amindri afa tsy amerina tsony. Eny ary. Azafady akery mariage tamin'ireny fetsiko ireny e. Zao vao tsapako fa tsy nety ireny nataoko ireny ka miala tsiny akia. Olona tokony ho zanako marina indri. Ka zany indrindra ngeo ahy e. Sady tsy vitan'izany fa mbola vadin'ny mamako ianao nefa dia tadiavina ho aolana koa. Avelao anaiky izany fa adalana sendranserany ireny e. Dia ty le fanomezana natolotro nefa naverindri. Iny raiso fa tsy kitikitika indri tsony e. Dia ho raisiko indray zany ty raha izany fa misaotra. Tsy misy sorany e. Dia mandehanaki mividy ranom-boankazo vetivety fa tena mahafana zany andro zany. Sa ndry tsy mamatsiaro mafana? Tena mafana mihitsy ko. Fana be, mampalasa dala mihitsy. Tiany vola dia mandehana. Dia aza ela. Dia inona zany no vidiko? Tiandry ve raha atao jus? Ie, tena tiako zany ka. Dia mitondra koa ndry biscuit sy gaufrette. Ay, lasa vetivety ary Ay, tonga sady ndry? Ie, tonga. Vetivety kosa. Sady ny vera sy ny vilia sy ny biscuit koa efa reo. Hay ve fa nakavera ianao e. Aleo ary aloha za nasa tanana kely vetivety Fa tonga dia ararako amin'ny vera? Ie, tonga dia ararao fa vetivety fotsiny Vita ho azo ohatran'ny karatrinay ity. Aleo tonga dia ararako ao anaty vera ny ty fampatoriana efa nomaniko ty. Aleo atao malaky sy dia trazana eto ihany. Zay. Aleo aloha mody endry tsara. Zay nge za dia tafaverina tatatoa e. Avy ary dia mangalandry izy. Io ny vera ndry. Misaotra tompoko. Ary aloha mba mifandombera kely kosako. Ty tatatoa ty koa dia mampime e. Anga moa zany tsy misotro toaka ihany no manao an'izany. Tsy misotro toaka ihany fa rehefa misotro zava-pisotro ohatran'izao dia afaka mifandombera daholo ny rehetrako. Ay ve. Ao indray ary zany e. Dia mahazo toa tatatoa. Ndry koa mahazo toa Fa tena tsy lahitra mihitsy ho any hafanany e. Ka fotoana n'izao ka tsy mahagagako. Efa mila hipoaka mihitsy ny tenda marina. Sady tsy androko mihitsy izay isotroko an'ity. Henko mangatsiatsika ery any anatiko any. Ataovy ary. Dia mahazo toa? Marina tsy ohatrany ataoko indray migoka le ray vera teo fa tena mipoaka mihitsy ny tendako. Ataovy rehefa betsaka io e. Ie. Tena azoazoko ery neko. Mangatsiatsika ery. Raha mba fantatrao matsy. Afaka minitra vitsy dia ho bataiko fotsiny eny am-pandriana ianao. Ary dia nara-po amandram-pifoanao. Fa maninona ary azany? Fa maninona ndry? Ohatrany te hatory. Angandry marary.
Marary ny andosa Tsy misy marary fa te-atory fotsiny aka. so dia marary ny hafanana ary ny andohandry. Ao ary ndreo tantanako dia apatoriako ery am-pandrina Te-atory be Ao aleo ndreo bataiko eto am-pandrina. Zay. Restory saty. Ser Mariange. Mahazo manara-po amin'izay le tsy alary Bernard rehefa vita izay ataoko dia averiko amin'ny laon'ny daholo ny fitafiana mba tsy hananana eritreritra. Ndre ary ohatran'ny misy mamoana izany varavarana tsy anefitra zany. Tonga sady ve saoly? Aleo hijerena. Fangahy ianao ny verina sady? Ka tsy raikitra indray ilay zavatra saika alehanay dia nody ako. Ohatray, fa tsy raikitra ahoana? Ka tsy raikitrako. Amin'ny manaraka indray ngamba. Ary mba tsy matotra koa izy zany Ary tany amin'ny efitrano Mariange nga ianao teo? Avy tany mihitsy fa ohatrany tsy tsaratsara izy eo. Tsy tsaratsara ahoana? Tarainao nararary andoha izy dia nasaiko natory. Ka aleo aloha zany hijery anjanako raha izaniko. Ka matory ane izy ao Hijery azy aloha na matory azy izy. Eny fa moramora ihany aloha sao dia manaitra azy. Za koa hiaraka aminao ka aloha isika mitsaitsaika aloha. Ary to tena matory be izany. Ka nitarainao tsy natory firy izy alina. Fa naninona hoana? Dia tsy hainao fa dia mivadibadika atao foana izy. Tsy nentina hitatory. Ary izay zany no mampatory be azy io. Menao fa zay mihitsy. Ary ngana ro mianaka ny sotro jus. Raha nafana be ny andro dia nisotro jus kely aloha. Dia avy eo izy nandeha natory io. Efa ela zany izy io natory io. Vao aingana ihany ka. Fa nanahoana kendry izany? Ary toa atoandro be izany andro izany. Fa naninona ny natory teto? Ka nilazain'i Bernard fa nitaraina ho narary an-doha sady nilaza ho tsy natory mihitsy tamin'ny alina dia nasainy natoriko. Ary tena hely ndray vao taitra. Narary an-doha? Dia tsy natory alina? Zany natory tsara mihitsy ary za tamin'ny alina fa iza koa no niteny an'izany hoe tsy natory Bernard ho any nilaza an'izany. Ary nakaiza izy? Laza ny ampiasanany. Fa ngamo hoa izy miasa indray androany. Tsy miasa izy fa niantso teo ny tany ampiasana dia tsy maintsy nandeha izy. Fa manahoana aloha ndry tsy marary? Tsy marary mihitsy ary zako. Ka nanina ary ndry natory be? Ka nisotro jus teo aho izay sy tadatoa fa mafana be ny andro. Dia nefa ny voalaniko ilay iray vera dia ohatran'ny navesatra be ny masoko dia sady te-hatory dia izay no tadidiko. So dia mba nisy zavatra ary iny jus sotroako iny. Ny zavatra inona ki? Tsy haiko. Ka ina ary mampatory be anaty eo ozy ny eny? Ka raha nisy zavatra ve iny tsy tokony ho restory koa zany Bernard Ka izay no mahagaga anako. Fa iza aloha no nividy an'ilay jus Izany no raha ny tadatoa nandeha vidy jus. Dia iza no namono tavoahangy? Tadatoa ihany ka. Izany hoe rehefa avy nividy an'ilay jus za dia nandeha nanasa tanana aloha. Dia izy ihany nandraraka ny jus tao anatin'ny veranay. Izany hoe tsy hitandry zany no nandrarahana an'ilay jus? Tsy hitako aloha fa efa nisy daholo ny veranay izany verina avy nanasa tanana. Misy zavatra hafa tsy mazava. Ary toa lasa eritreritra be ho any eny Ary iny tsy zavatra mbola latabatra izy? Zavatra vao nomeny tadatoa anaty eo io. Zavatra inona? Ilay zavatra efa nitsiritiko rery neny Hoe reto ho jereko? Ty ary. Ve ty androany ve ty vao nomeny andre? Ary efa ela nge izy nilaza hividy an'ity Ka efa nomeny anangy io indray mandeha izay
atezitra dia tsy nonraisiko. Fihinana tezitra andry? Ka nomeny anahy iny dia avy eo izany kitikitiany sy ny savosafono ny feako. Nisy an'izany very Marie-Ange? Ka dia tezitra dia naveriko ilay izy dia lasako zangana indray. Ary androany mbola nanao an'izay indray nga izy? Tsy nanao an'izay kosa aloha izy fa izy ary ny alatsiny be tamiko no le fihetsiny. Sady tsy nanao resaka hafahafa izy ny tsy nanao fihetsika hafahafa tsony. Dia ahoana ny efa rano resaka ireo teto? Ka zany dia natory teo am-pandriana ny tsaroko farany dia izay. Inona marina ny tranga tao amin'ny efitrano Marie-Ange atao ry Bernard a? Fa inona ny tianao anontaniana? Nararendo marina ve Marie-Ange sa inona nampatory azy tampotampoka? Fa inona koa ary ny dikan'izany fanontaniana izany? Ka misy zavatra tsy azoko e. Aleo enoko eto ivelany farafarany izany resaka izy mivady izany. Inona le tsy azonao? Ka ny marina tsy nararendo izany Marie-Ange. Ka izy ary iny mbola tratranao natory be iny ka? Ka zay indrindra e. Tsy marina mihitsy ny hoe tsy natory izy ny alina fa tena natory tsara mihitsy. Ary ny torimasony naharitra be teo iny tsy torimason'olona marary mihitsy. Ka inona ary ny tianao atongavany? Mino aho fa nasianao zavatra mampatory ny juany sady ianao koa ny nandraraka ny juany tamin'izy mbola nanasa tanana natany an-dakozia. Fa saika nataonao inona marina ny zanako e. Sady mbola nisy resaka hafahafa nolazainy Marie-Ange tamiko koa mikasika ny zavatra nomenao azy iny. Resaka hafahafa inona indray koa izany? Efa nomenao azy iny taloha fa tezitra izy tamin'ny fihetsika eo dia tsy niraisiny. Fa nataonao inona marina ho an'ny zanako? Aleo rangaha ho vatanina ny resaka fa i Marie-Ange tsy maintsy mbola ho azoko. Ka ahoana ry Bernard a? Ny saika ataonao inona marina ny zanako? Aleo rangaha vakina ny resaka fa tsy ritiko ny zanakao iny ary tsy maintsy ho azoko iny na ho ela na ho aingana. Ndray ry Bernard, sa anao no miteny an'izany? Zany no izy ka anao inona ianao e? Hotoriko ianao raha ny zanako no aolanao sady zaza mbola tsy ampitaona iny. Ka mandehana ianao raha itory e? Mandehana fa tsy rarahako. So adinonao ary fa mahafantatra tsara ny tsy ambaratelonao Tsy ambaratelo inona? Fa ny tsy mahazanako raha tompoko lahan'ny Marie-Ange ka sy ny nahafaty ny vadinao. Fa inona ary izany resaka izany? Tsy mahateny ianao Tsy misy idiranao zany. Misy idirako mihitsy. Ary aloha averiko aminao mba hahatonga sainanao tsara. Tsy ilaiko averinao amiko zany e. Tsy maintsy averiko ary tsy maintsy mihainao ahy ianao. Ary sao dia adinonao fa 10 taona mahery ny vadiny nareo tsy nanana fa tsy Marie-Ange. Lasa saina tompoko lahy ka nanao fizaham-pahasalamana. Ary teo izy voagina raha nahafantatra fa tsy miteraka izy fa momba. Mazavaraka izany fa tsy zanany Marie-Ange. Nanomboka teo ny dizadiza teo aminareo ary ny afara tamin'ny fanapoizinana azy. Okizay fa malilo ny sofiko. Ka zao no izy ry vady malalako. Na avelanao malalaka nantanteraka ny filako an'ny Marie-Ange ary ampianao raha ilaina ny andresenao lahatra azy anaika na ho tantaraiko amin'ny Marie-Ange sy ny rafozam-bavinao ary ny avambadinao ny marina rehetra ka ahoana. Dia hosahanao very Bernard? Raha ilaina koa aza nijoroana ho vavolombelona ny fitsarana mahakasika ny nahafatan'ny vadinao dia ataoko izany. Ka inona nefa ny tombontsoanao amin'izany? Ianao ve mody adaly? Efa hoe ilaiko Marie-Ange hiaraka amiko. Ka ahoana? Inona re no ataoko Andriamanitro? Ka ahoana e? Eny ary afaka miaraka amin'ny Marie-Ange ianao fa tsy anakananao Dia ampianao raha ilaina? Eno Zay ahay. Ary aloha avadika amin'izay ny resaka. Andriamanitro, losina rety tsy hijanona eto aka. Aleo fa alaiko ilay vola mipetraka tsy ambony latabatra tsy ataoko firety hitsoaka ho any amin'ny bebe tsy ataoko hitandreo ny andehanako. Fanakaizy ty zanako ry Bernard fa tsy hita mihitsy Zaho koa aza mba variana. Efa nikariko azy foana tsika fa tsy nisy vokany.
Dia inona izany ny atao? Inona moa no ataonao amin'ity andro falina be ity? Aloha miandry rapitso maraina dia toizana indray ny fitadiavana azy sady milaza any amin'ny polisy raha ilaina. Tena tsy mba hatory amin'izao teboteboko izao mihitsy aho Ka na tsy atory azy ianao, anga zany moa averina azy tampotampoka eo e. ka nataonao ihany izao ny fototra izao fanjavona mariange izao. Aza mba mifahana soketa-kela Saoly a. Hita fa zaniko. Ny zanako ao no nanjavona any amin'izay nanjavona any aniko, za indray no kianonao. Ka mino aho fa ny nataonao azy mihitsy ny natonga an'izao e. Zany hoe nitsoaka izy zany aminao. Asa, mety ho zany. Dia efa milaza aminao aloha Bernard fa tsy miala aminao raha misy mahazo an'iny zanako iny any a. Moramora kely aloha ny vavanao Saoly a. Tsy misy idirako amin'izay mahazo ny zanako ao zany mihitsy. Ny azo tia zaverembo ity no mampalahelo aho. Andray? Dia mbola zany ihany koa ve ny vavanao? Ka zany no izy nafaly ianao na tsy faly e. Aleoko mangina fa mampivonto fo fotsiny miresaka aminao. Zay koa no fahendrena. Zay ty ranomaso ty ry Saoly a. Ary ane ianao ny farany. Mba marina. Dia tsy hita mihitsy very Bernard le zanako a. Tapa-bola hange izao e. Eny e. Mafy kanefa atao ahoana fa tsy maintsy maka hery saina. Efa niala neny nataizatraiza sika fa tsy misy vokany. Efa maty mihitsy angambo izay zanako izay ka. Aza mbola mieritreritra an'izany aloha raha mbola tsy nahita ny fatiny sika e. Asa. Ary na sanatria aza maty, inona moa no atsika atao fa dia mionona. Misy mandondona zany fa mandehana jereo aloha. Izary zany. Mandehana jereo e. Fa izany Saoly? Anatitra taratasy. Taratasy? Ie. Taratasy avy aiza? Tena tsy fantatro mihitsy. Fa taratasy ho an'iza? Ho anahy. Iza koa no mba mandefa taratasy ho anao? Tsy haiko mihitsy fa aleo aloha sokafana izy. Ndry? Ary taratasy avy any mariange izany? Avy any mariange? Eno a? Ka anarany ange ty hitako eto ambany ity e. Efa vaovao tsara kosa aloha zany e. Fa vakio aloha e. Ndraso e. Dia vakio mafy dia mba samy maheno. Sa tsy tianao henoko? Aleo fa ho vakiko ka. Henoko ny fifamalinareo mivady. Fantatro daholo izao ny marina ny amin'ny tsy mahazanaka dada sy ny antony nahafaty azy, ary indrindra ny firaisanao tsy kombakomba ny dada to Bernard anao ankeriny aho. Izay ary ny ianao ka tsy hijanona eto aminareo eto intsony aho. Nalaiko ilay vola teo ambony latabatra hihinanako sakafo sy ataoko fire. Andriamanitra, aza mitady ahy mandrakizay mariange Kamboty. Izay ary ny ianao ry Bernard. Eny daholo zany ny fifamalintsika tamin'iny. Ka inona tsony moa zany no azo atao io e? Dia efa zay zany ko. Aza mieritreritra azy tsony. Tsy zanaka ao marina ka mora aminao iriny miteny an'izany hoe aza mieritreritra azy tsony. Ka inona ary ho ano atao eo? Reny fiatsika eo tamin'ireny mihitsy zao na tonga izao ko inona indray. Aza sy naretsaka tsony zany Saoly a. So dia fara amin'ny zavatra hafa eo indray. Volana mahery izay no petrahako teto amin'ny bebe. Tena hitako mihitsy ny fahasahiranany. Ny fahatongavako koa moa izany vao maika manampitrotraka. Tsy maintsy hitady asa ka. Tsy misy azoko atao afa-tsy izay mihitsy na dia mbola tsy nieritreritra an'izany akory ary aho. Mbola te hianatra nefa tsy maintsy afoy izany fianarana izany.
Andriamanitra ny ve miangatra sa mihitsy ny ratsy vitany asa tsy fantatro fa efa sao aloha ny anjarako teo Zakaiko fa mbola hanody anisy raha Bernard aloha ny ara-tsim-panahiny. Fa iza ary zao? Ay, izay olona. Aleo aloha ezeriana. Odio. Manahoana tompoko? Fa ahoana ianao izay? Azafady indrindra tompoko. Fa mba hitady asa? Asa inona? Asa trano tompoko. Inona moa izany asa trano tadiavindry? Ka rehefa asa trano re dia vitako daholo aho. Fa aiza ny ray aman-dreny no zazakely io ndre dia hitady asa sahady ka? Mampalahelo ange za madamy. Fa maninona? Ka mboty angandry? Raha tsy mampaninona anao ary dia aleo fa tantarako anao vetivety mahazo anahy. Tantarao ary fa tsy maninona e. Tena mahafinaritra ny fiasan'ity Marie-Ange ity e. Sa ahoana hoe ianao? Za aloha tena afa-po hatreto e. Sady endrikely ity izy. Tena azo atokisana ho tsy efa inefatra tsika izao no namandrika azy tamin'ny resaka vola fa tsy azo mifakam-panahy mihitsy izy hatreto. Hatreto aloha dia tena atokisana izy e. Efa 4 volana tokoa moa izay ny isany tato. Efa 10 volana mihitsy izay. Ary mandeha be izany fotoana izany a. Tsy hitahita akory. Aiza moa ty fiainany ity ny tsy horotoroto lava e. Tena tsara tarehy kely ty Marie-Ange ity a. Mifanaraka amin'ny anarany mihitsy na ny endriny na ny toetrany. Fa mba ohatrany ahoana koa ary izany reniny izany. Zanaka ohatran'io vera nga dia natao an'izany. Tena vehivavy tsy misaina. Za azy ity tena mitsiritra anazy. Manja kely ka. Tena tsy ahavelako andalo fotsiny io ka. Ahoana reny fomba azoko an'iny e. Tsy maintsy zakako iny rangaha. Sady iny zao raha reny fitantaran'ny fiainany reny azoko antoka fa mbola madio. Izy koa moa mbola kelikely taona ihany. Tena miketrika lamano miketo rija. Fa raha miana any eo lahy dia bandy avy any ivelany indray no hanafika an'iny. Ity rehetra ry Marie-Ange dia tsy mahalala reraka mihitsy rehefa miasa. Raha an'izay koa mba mahay miresaka. Fa tsy reraka ahoana? Sady ndria ao amin'ry daholo ny hatsarana rehetra. Hatsarana inona koa fa raha misy koa mba mamorona? Ka ndria sady endro ny tsara tarehy. Sa koa ve raha misy dia tsara tarehy a? Tsara tarehy ndry ka marina e. Za zay kambody kely ity sady tsy nianatra ity ve moa dia ho tsara tarehy fa raha misy koa izany dia mampiresaka fotsiny eo. Fa nga moa rehefa kambody dia ratsy ry Marie-Ange. Zavatra samihafa nge izany e. Ka ny kambody ange tsy mba afaka miaingo fa dia lamba ratsiratsy iny foany. Ka izay indrindra. Ny andria na tsara tarehy andria voajanahary fa tsy mba namboarimboarina. Ka na inona kanjo anaovandria dia tsara tarehy foana ndry. Aoko izay raha misefa manjary menatra be aka. Marie-Ange, mahafinaritra ange ndry e. Tiako ndry. Maninona hoe raha mise? Zany hoa. Tiako ndry. Tena avela ho any izany resaka ao izany raha mise ka. Tsy mieritreritra an'izany mihitsy aho sady ianao koa ary olona manambady. Aleo izany andeha hanao raharaha sao dia betiny madama eo.
Tena resaka nino nataoko tamin'indrindry Mariange. Resaka inona? Tiaraka amindry ho aza. Marina Aza miresaka an'izany mihitsy ianao Ramose fa tena tsy tiako izany mba marina. raha manahaka anandry dia akariko ny karamandry dia tonga dia ataoko avo roa eny. Tena azafady Ramose ka aza resahanao an'izany Akariko aneo any karamandry aleo amin'izao ihany ny karamako fa tsy maninona tompoko. Ovidiko daholo angizy itindry raha manakaraka amiko indry. Oko izao Ary azafady fa aza mikitikidika anao ianao sao dia tsoko vonjeo eo Tsy mampanina nefa ataoko avo telo eny ny karamanao Efa hoe miala tsiny indrindra ho aza Ramose aza rebirebenao amin'izany tsony nefa aleo izany dia anao ny asako ka. Dia tsy hety mihitsy vendry izany. Kisay ianao azafady ka alazako amin'ny madama ianao raha mbola mikasikasika eo tena marina Ianao ndray aloha Mariange dia tsy amby alako raha tsy azoko Inona reny fikazoko an'iny hitako ny hevitra. Aleo fa izay natao. Tsy maintsy manahika iny rehefa voatery. Mba saika hira aminao madama raha mety. Hira ho aiza indry? Mba andeha hamangy amin'ny bebe anay raha pitso fa tena malahelo azy sady efa ela koa izany tsy tany. Dia hiverina raha pitso ihany izany indry Raha azo atao re dia mba hatory andray alina fotsiny Dia alahady maraina izany indry miverina? Eny tompoko. Mandana ary fa tsy maninona Misaotra betsaka madama. Fa tsy maintsy miverina indry alahady Eny tompoko. Alahady maraina dia efa miverina ka. Ary nakaiza ho ary rija le firavako tato amin'ity boaty Firavaka inona? Fa le vao nanaovako tamin'ny mariazy nalehantsika tamin'ny tapabolana iny ny boaty fotsiny ity. So mba diso toerana kosa azy? Eto foana ny fametrahako azy. Sady ny boaty angeo aty fa le izy ny tsy ato. Raha diso toerana ty boaty ty mihitsy ny tokony tsy ho hita. Mahagaga tokoa izany Izany ve tsy ohatrany hoe nisy naka? Tena mahagaga. Dia iza nefa naka azy tato? Ary sao dia mba Mariange ary izy ihany no ato an-trano ato. Mariange? Izy ve dia sahaka an'iny? Olona tokisana ange iny Ka izay indrindra efa nahazo amin'ny fahatokisantsika izy dia miseho amin'izay ny tena toetrany. Eritreritra aloha ny hafa tsy manendrikendrika Dia mety ho izany tokoa ve? Ka tsy hitako indray izay tokony haka azy eo ka. Sa mety nisy olana ampidiriny tato? Izy koa moa ty tsy mbola etiko. Raha mpitso misy vao miverina? Raha-pitso maraina. Ka aleo izany miandry azy Aza hitako ka fialana fotsiny ilay andeha mangay amin'ny bebe any fa mety nikaroka ampifidy an'ilay izy tany izy. Dia ho sanatria ho izany tokoa ve? Aia fotsiny aloha ny iny Ka raha sanatria efa namidiny ve? Izay vao tena very tanteraka. Aleo fa ho priatiny izy rehefa tonga eo. Mandroso Manahoana madama? Ive ndry malaky ndry. I Mariange nga zany? Ie. Aseva makaty dia avy koa ianao Ary iny ty mampitomany andry. Maty bebe anay. Maty bebe nareo? Maty izy madama. Tena mampalahelo indray izany. Fa midira aloha ndry aty Fa misy inona hony Maty io ninge bebe any Izany ve? Dia maty ovinaki? Efa nalefina tamin'ny larobe izy fa sa moa tsy misy nahita nisy dia tsy fantatro. Tena mampalahelo indray izany fa mahereza rehetra Maherezaka fa izay ny anjara ka mahaiza mionona. Misaotra tompoko. Fa avy vetivety ange ianao rinjy Fa ahoana? Ho ato ambadika ato vetivety fotsiny rehetra izay ry Mariange fa andraso eo Eny tompoko. Dia ahoana rija?
ho apoka ihany le resaka sa ahoana? Ka tsy maintsy tonga dia apoka iny ka andao fa zany resaka aminy. Ary le fahoriana ve tsy asiana resaka? Asiana resaka koa iny ka ndao e. Andao ary. Mamangendry amin'ny fahoriana rehetra ry Mariange. Atao ahoana moa fa zay ny anjarany ka mahereza dia maiza mionina e. Misaotra indrindra tompoko. Ary na dia ao anatin'ny fahoriana azy indri dia miala tsiny fa tsy azo ampiandrasany ty resaka ray ty. Efa ny andro izay atongavandry fotsiny izay. Fa resaka iny zany tompoko? Aleo fa tonga dia ovatanyko e. Nakaiza le firavaka matamata atao anatin'ity boaty ty. Fa firavaka iny zany tompoko? Firavaka volamenako akia. Tia ny boaty nisy azy fa le izy tsy atotsony. Tena tsy nahita an'izany tompoko. Tsy misy afa-tsy ianao any ato an-trano e. Ka iza indray no nakasy tato, ny zanakay voarotaona tsy afaka hakan'izany mihitsy. Tena tsy nakan'izany mihitsy tompoko. Tena ananganako tanana mihitsy mariny. Fa nga nisy olona niditra nanampidirinao tato e. Tsy mbola nisy olona tato. Tsisy olona zany mihitsy tato Ramose. Dia iza fotsiny zany nakasy tato ka? Tena tsy fantatro zany tompoko. Izao no izy ry Mariange, tsory fotsiny rainao no nakan'izay mba tsy hampitatra ny rara. Zavatra lafo vidy mantsy izay ka tsy hahavelanay amin'izao fotsiny. Ka tena menina aminareo tompoko fa tsy za mihitsy nakan'izany. Miteny aminao farany ary Mariange, tsy maintsy aka polisy izay rehefa tsy mitsotra anao. Ka zavatra tsy natoko ange tompoko e. Te hitsotra ahoana ary moa Dia inona ny atao Ritsa? Rehefa tsy haika izy dia aleo zavaina aloha amin'ny efitranony e. Avy eo hita eo izay atao. Izay tokoa ndeha atao. Andao zavaina ao amin'ny efitranony ao. Voanga, za isavanyreto dia ianao misavanyreto lamby retsy. Andao ary. Dia savao tsara, savao daholo ny paosy raha misy. Dia akopay mihitsy ireo akanjo sy lamby ireo. Ny anao koa jereo tsara daholo Efa jereko tsirairay mihitsy reto ka. Tsy misy an'izany eo ato tompoko. Mangina ianao e, ho hitantsika eo zany. Nanahoana ry Voanga? Tena tsy misy ninina mihitsy ato. Efa voajery tsara ve? Efa voajeriko tsara daholo fa tsy misy tsy mahita. Ny ako ohatrany tsy mahita ako. Dia ahoana zany? Voasavatsika daholo ny entana rehetra fa tsy mahita ninina tsika. So dia efa namidindry kosa? Tsy mivarotra an'izany mihitsy re tompoko. Miala ny enina amindry farany la zao izay mivarotandry azy. Ka tsy nakan'izany mihitsy nge ho aza Ramose. Tena mariny. Aka polisy anie za e. Mifona re Ramose tsy nakan'izany mihitsy Dia inona zany ny atao Ritsa? Andraso aloha. Ny ato ambany kidoro ato angamba mbola tsy voajery. Ingeo tokoa hoe kidoro io? Aleo fa ingaiko. Tena io le izy Ritsa, tena io mihitsy. Ahoana io ry Mariange? Miseho fatsora loatra ianao Tsy za mihitsy re nanao an'io tao tompoko. Tena menina aminareo fa tsy za. Mbola mamaly any ianao. Zaho Fa iza indray zany nanafina an'ity tato. Anjery sa demony. Tsy fantatro. Tena diso fanantenana amindry mihitsy ary Mariange. Tsy nampoziko amin'ny vitan'izao ndry. Tena tsy fantatro mihitsy nge zao madame. Tena mariny. Fa za indray zany nanafina an'ity tato. Say madame. Zao no izy ry Mariange. Raha nitsotra trany am-boalohany ndry nentina mindra fo ihany zay. Fa zao miala tsiny fa tsy afaka hitana ndritsy zay. Mifona re za tompoko. Izandray no aleoko. Efa tara loatra amin'ny fifonanao e. Ary tsy ataoko vitavita amin'izao fotsiny ity fa tsy maintsy ho entiko any am-polisy. Tena mifona re za Ramose. Mifona re tompoko. Tsy misy hevitra tsony e. Ary mino fa efa fanaonao tany amin'izay nisy anao rehetra tany zao fa zay fotsiny namoronanao lainga. Efa nakalalana tamin'ny komisera dia navelan'ny resaka aminao vetivety. Tena mifona re za Ramose mba afoay ato re za lelafiko ny faladianao. Tena tsy za mihitsy ange ho anaka n'iny firavaka iny. Izao no izy ry Mariange. Eny tompoko.
raha manaiky araka amiko indri dia hosotomoko ny fitoriana ty amin'ny polisy ary indresy lahatra ny vadiko mba hamerina anao hiasa ao aminay. Dia mbola zany foana ve nitakianao amiko Ramose? Ary sao dia mba ianao ihany ary nanao an'iny firavaka ny tao ambaniko toroko tao. Tsy mila resaka betsaka ary Mariange, miandro ny valiteninao ary raha vao miala eto dia ny fonja eritreretina. Andriamanitro, nahoana ary any dia arinao. Tsy zakako izany kiatra izany, indrindra moa hoe amin'ny zavatra tsy nataoko. Nefa tsy eken'izay kokoa ny anaiky ny filandratsiny le rangatsy vaniny io. Miandro ny valiteninao anie zahay. Fa rehefa tsy hamaly ianao dia andeha dia any amin'ny fitsarantsika mifankahita. Tsy hikatra izany aka. Aleo kokoa maty toy izay anaiky an'io. Fa aleo lomody ekena mba hivoahana ato fotsiny. Ka ahoana? Lasa rehefa saritiavina ianao Eny ary rehefa manaiky ahy Tena sûr manaiky fa tsy manam-pido intsony. Raha vao mivoaka eto any antsika dia tonga dia miaraka Eny tompoko. Eny ary, ho any amin'ny komisera hanatsoaka amin'ny fitoriana. Fa hoentinao aiza zany Ramose? Tongatsika dia any amin'ny chambre dia. Chambre inona? Efitra fatorinany amin'ny hotely zany ra Mariange. Tsy ho any amin'ny chambre anao zany fa eo ianao. Fa ho aiza ianao miverena ianao Tena ndrisy fa tsisy dia lasa. Zako no tsy araka ny diany mihitsy. Zay ny zany vao tena tsy ho azoko tsony. Tena Mariange ny voatoniny. Dia ahoana? Tsy tady raha ohatra ny rain'ilay zafy eo ka. Aleko ny lalana mody nasiana olona. Ka efa manao andry izao? Mbola marary ataholo ny tongotro sy ny lohako. Ny vatako rehetra mihitsy. Fa inona nahazo andry? Fa saika hamono tena angandry? Tokony navelanareo aho faty fa tsy nentina taty amin'ny hopitaly. Ohatran'ny olona mamoifoy ngendry izany Fa inona nahazo andry Ka naleoko mihitsy maty tamin'ny lozam-piarako ty iny dia tsy mahare marary tsony. Tena misy zavatra mahazo an'ity zasy ty. Ary eza misy ny ray aman-dreny-dreny numéro telefony ahafahana milaza amin'ny zareo? Ray aman-dreny? Ka moa za manana an'izany. Fa ahoana? Ndraiko tsy fantatro hoe le maty sa le mbola velona any. Ny mpiara-monina mba nandradraiko nanapatra ny heriny tamiko daholo. Tsy misy olona hiantra natsony ka tsy misy antony tokony havelomako. Mampalahelo andry. Ho tsaboana aloha ndry ka rehefa matanjatanjaka indray dia tiako raha tantaraindry amiko nahazo andry. Zany izy akery Mariange mivadiko Faly mahafantatra anao tompoko. Toraka izany koa kia. Dia misaotra anareo ny antra sy nandray anahy. Hivavaka ho anareo mba tahin'Andriamanitra trano angenareo. Misaotra retsy Zay koa ho faly mahafantatra andry ary faly mandray andry. Aza mieritreritra ny zavatra ny ainandry tany alohatsony. Zany indrindra ki Mariange. Evero toy ny ray aman-dreny izay. Misaotra indrindra rizy mivady. Iny ty mampitomany anao Andriamanitra ny androtsaka ny fahasoavany aminareo isan'andro. Ary aza mitomany tsony retsy Tena nanohina ny fokony nataonareo. Okizay Sady tsy mieritreritra ny mbola ho vela ohatran' izao mihitsy Aza mamofo zany retsy Zany azondry atsona dada sy neny koa zay fa aza mihafahafa Marina retsy zandry Mariange.
aza misalasala mihitsy ndry. Misaotra tompoko, ary matokianareo fa ezaka mba homendrika ny fiantranareo mba tsy hanenenanareo ny nandray anahy. Dia mizary ndry miantso anay dada sy neny fa tsy manina mihitsy. Eny ary tompoko fa misaotra anareo. Sady efa hoeritsiretina koa zao ny momba ny fianarandry fa tsy maintsy miverina mianatra ndry Tsy maintsy miverina mianatra tokoa aloha ndry na dia efa nisy fatarana kely noho izay fotoana tsy nianarandry izay aza. Tsy manina fa jerentsika izay fomba narenana an'izay. Mamperitreritra ny tantaran'ity Marie-Ange ity dia mba anarana mitovy fotsiny ve sa zanaka Saoly io? Ka raha izy koa moa io dia ahoana ka? Na izy io moa na anarana mitovy fotsiny tsy maninona izany fa efa miraisina ho zanaka izy dia ho velominy matoa ny zanakako. So ihany koa aloha efa nitantaraiko tamin'ny lalao daholo ny momba anay sy Saoly ka na tena zanany ary Marie-Ange tsy misy olana izany. Misy mamperitreritra aho ary lalao ny tantaran'ity Marie-Ange ity Fa inona mamperitreritra anao? Mbola tadidinao angamba fa Saoly koa ny anaran'ilay vehivavy niaraka tamiko taloha. Le nilaza hoe bevokanao ve? Eto koa moa dia inona moa no tokony hampiasa sainanao amin'izany? Ny anarana anie Tanimboanjo Anga moa za miasa saina fa mba tsetratsetra-tsiaritra fotsiny iny Sa mieritreritra ve ianao fa sao mba olona ray ihany ireo Saoly ireo? Dia mety hoe ho zanako ihany koa izany ity Marie-Ange ity? Zay mihitsy ny nalaza eritreritra kely any Ka vao maika ange tsara raha izany tokoa fa manamafy ny nandraisantsika azy Zay aloha dia mariny fa tokony ho resaka aminy ve zany? Raha ny hevitra aloha tsy misy antony tokony hiresahana an'izany aminy marina ny ianao fa aloha any izany Ka manao ahoana ny fianarandry ao ry Marie-Ange? Mandeha tsara fa saingy-etsakenjana ihany manenjika an'ilay fotoana tsy nianarana. Eny tsy mora aloha izany fa nefa mino aho fa voavonjinao ihany io fahatarana io fa dia maheresa mianara mafy. Za indray aloha dia tena hiezaka mafy mihitsy fa tsy hanaoko totoa izany Fa na izany aza lanjalanjao ihany fa aza dia manezaka be loatra indrindra ny fianarandry atao trano. So dia tratry ny surmenage eo ko izay voalosa. Aza matahotra dada fa tsy hanao mihoatra an'izay tokony ho mety Zay indrindra matoky aho fa tsy maintsy ho lasa lavitra indry. Za koa vonona noana andriatra any. Misaotra ry dada. Tena misy itovizana amin'ny Saoly misy ity Marie-Ange ity. Ary tovariana be dada mandinika anahy Lasa tamiko any amin'ny tantarandry ny eritreritra Zaza endry sy kinga saina ohatr' izao ve ho dia natao an'izany mino fa tsy maintsy mbola nenina izany reninao izany Ka na nenina aza nge izy tsy hanenina ry dada fa ohatrany tsy misy tsony izy amiko Fandria aloha azoko antoka fa tsy maintsy ho tafita satria efa vita setra Izany ve ry dada? Matoky an'izany ve ianao? Tsy salasalana retsy fa hony tokoa Ahoana ry dada? Iza tsara moa le anaran'ny ray aman-drenindry teo? Saoly Razavy tsara ny anaran'ny neny moa Tovy Rakototafika ny anaran'ny dada. Rakototafika? Nga fantatry dada izany? Tsy hoe fantatro fa nisy mpiara-mianatra tamiko fotsiny Rakototafika izay koa ny anarany. Ay ve? Aloha hijeran'ireto dossier personnel ny mpiasa reto. Reto vitsivitsy mitokany reto izany izao tsy miasa. Aleo ho jerena hoe izavy izy izany.
izao congé annuel. Rovina izy izany no miverina miasa. Afaka herinandro. Ary ty iray ty indray izany congé de maternité. Dia mandra-poviana izany izy no congé de maternité. Mbola misy iray volana akaika, mbola ho ela izany. Ty iray ty indray kosa izao hospitalisation. Ary ohatran'ny fatapatatro izany ange izany sariny izany. Zara no nahitako an'ity fa tsy vaovao aniko mihitsy ty olona ty ka. Iza hono ny anarany? Bernard? Le ray keliko. Tena izy mihitsy ty. Sary nefa ela angamba ty. Fa oviana aloha izany izy niditra tato e. Rehefa ela ihany izy izany ny asa tato. Sariny tamin'ny voaniditra ny asa tato izany ty. Ary iza hono ny anaran'ny vadiny. Tena tsy isalasalana fa Bernard mihitsy ty. Isa olona zavy tsara ny anaran'ny vadiny ato. Anaran'ny neny io. Tena tsy naposiko indray ty. Aty amiko sendrasendra izany ny onana amin'ny raha Bernard indray. Fa inona aloha napiditra hopitaly azy izany. Sady efa ela ihany izy niditra hopitaly. Aleo antaniana amin'ny sekretera dia hitsidika azy ihany raha vao misy fotoana. Monsieur Bernard, manahoana ianao izao? Zao mbola eto izao tompoko. Fa iza moa raha tsy mahadiso? Chef personnel vaovao ato amin'ny orinasantsika. Faly mahafantatra anao tompoko. Ary misaotra be dia be anao nitsidika. Ka efa manahoana ianao izao? Zao mbola mitsabo aloha. Fa inona moa izany no tena nahazo anao e? Voan'ny lozam-piarakodia tompoko. Fa tsy tao ampiasana akory? Tsy tao ka. Tsy accident de travail izany? Tsy misy fandraisany amin'ny asa mihitsy le izy. Ary ohatry efa elaela ihany nahavoanao Ie, efa elaela mihitsy. Ka dia mirary fahasalamana sy fahasitranana malaky ho anao ary Monsieur Bernard Misaotra anao indrindra re tompoko. Tena mampalahelo mantsy raha mbola haritra ny fitsabonanao satria ianao ampijalian'ny aretina moa misy koa ny fehimpotoana ahafahana manapaka ny asa noho ny tsy fahasalamana ohatran'izao. Ka raha sanatria dily izay fehimpotoana izay dia mety ho tapaka ny karamanao ary mety efara amin'ny fahatapahany contrat de travail mihitsy. Izay no irariko anao mba ho sitrana soma tsara ahafahanao mandray ny asanao indray. Dia misaotra anao indrindra tompoko tamin'ny firaretso mankasitraka. Ary ianao ty ve hoa Monsieur Bernard mbola manodikodina sy manolana zaza tsy ampy-taona foana amin'izao? Maninona hoe madama? Ka izany mantsy ny henoko e. Iza koa mba nahenonao an'izany endrikendrika be izany madama? Tena tsy rariniko izany Sady toa hoe ny zanabadinao mihitsy hono ny saika olanao saingy tsy tanteraka hatramin'ny farany ko. Oy, tena tsy manaiky an'izany endrikendrika izany Sady ahoana koa moa no iresahanao an'izany madama? Eny mba tsetsatsetsatriaritra fotsiny ny ahy iny fa
Fiainanao manokana koa moa zany ka tsy dia misy idirany amin'ny asy. Fa ilozaka aloha ianao dia mbola miratsoanao foana e. Dia miandram-piona ianao Monsieur Bernard? Veloma tompoko. Dia misaotra indrindra ireny tsitike. Fa iza ry Madame no nahafantatra an'izany? Sa ve mety ho namany Marie-Ange? Ary sao dia mba Marie-Ange ary iny? Izy koa moa tsy nitonona anarana. Aleo rangahy tsona aloha zalahany ampiasana anontaniana ka. Zany zava-nisy teto ry Saoly. Tena i Marie-Ange mihitsy ve zany? Tsy salasalana fa tena izy mihitsy. Misaotra an'Andriamanitra fa ho hitako ihany ny zanako. Sady tafita ihany izany. Tena matahotra Saoly fa tsy avenoko anao a. Fa inona no atahoranao? Mety ho valivatin'ny Marie-Ange. Eo am-pelatany eny ny asako e. Aza mbola mieritreritra an'izany aloha fa izay ahasalamanao aloha atao e. Tsy diso mihitsy le hoe lalambe ny tsy asian-dratsy mbola iverenana. Tsy maintsy mankany amin'ny Marie-Ange aho. Zara koa aza mbola ho hitako izy. Sa ifanatrika aminy ve ianao? Ka na matahotra aza tsy maintsy ho any aminy. Anao inany anefa ianao e? Hifona sy angata-pamelana aminy aho. Dia andray ny fonanao ve izy? Ka na andray izy na tsy andray tsy maintsy ho any aho e. Ho any amin'ny any ampiasana? Ka heverinao ho aizandray ary. Nga moa misy toerana hitako azy ratsy any. Saoly, mahoeto any koa ny fonako e. Oui, Mandrosoa. Mandrosoa ianao? Vadin'i Monsieur Bernard e? Toa izay no nolazain'ny sekretera tamiko tamin'ny telefonina teo. Tena matahotra zany. Mandrosoa ianao madama fa inona no mampianahana anao eo ambaravarana eo a? Mangofotra ohatrany tsy aloha-peo amarina. Miala tsiny madama fa rehefa tsy androso ianao dia aleo angamba ianao miverina a? Mifona aminao a Marie-Ange. Mifona aminao ahy e. Milela-paladia mamela ahy e. Fa inona ty ataonao madama? Inona no itomaninao sy fonanao amiko? Sady tsy Marie-Ange zany nge zay e? Fantatro rehefa Marie-Ange ianao e. Marie-Ange zanako. Mamela ahy. Mamela ana sy Bernard. Miala tsiny madama fa tsy zanakao zany a. Karaha zay ny antondianao a dia omendalana ianao. Eny na tsy amelana azy ianao dia efa isarokan'Andriamanitra ny nahitako anao indray. Efa elanina nenina sy nitady anao saingy tsy nahita. Mandra-piona ianao tompoko. Ary fa fao tsara io masonao io sao dia ho gaga eo izay mpiasa mahita anao. Ianao mandrosoa ianao tompoko. Misaotra. Ka manahoana reo aty? Manahoana Monsieur Bernard? Ary aiza izy izay? Mandrosoa ianao fa ato izy. Ay madama. Manahoana ianao zao Monsieur Bernard? Zao hitanao zao. Mirary fahasitrananao anao Monsieur Bernard a. Mankasitraka indrindra re tompoko. Mivavaka ho anao mba omen'Andriamanitra fahasitranana tanteraka ianao. Eny, misaotra indrindra. Ary inona no mampifendrofendro anao e? Fona aminao a Marie-Ange. Fantatro fa Marie-Ange ianao.
mamela tamin'ny atalako. Efa todany nataoko anao angamba zao mahasoaso. Zany tokoa re Marie-Ange. Mbola mangataka ny famondram-ponao re zay. Eny e, tsy diso nareo fa Marie-Ange tokoa. Fa aleo aloha izay tena antondiako no resahantsika. Dia avy tsika miverina amin'izay resaka izay. Eny ary. Mbola mirary fasitranana ho anao Monsieur Bernard ary hivavaka ho anao. Misaotra indrindra anao tompoko. Misaotra indrindra re madama. Efa raha mahita moa zao sady no mafisy ny taratasy ny dokotera fa mbola tsy afaka hiasa mihitsy ianao mandritra ny fotoana maharitra izay mbola tsy voafetra. Izay ho fitahin'Andriamanitra ny orinany no mbola tsy fantatra. Noho izany dia tsy maintsy miroso amin'ny fampiantonan'ny fifanarahana rakazana ny suspension du contrat de travail tsika. Na zany aza nefa dia misy fanampiana ihany omenanao no ianao efa nahavita be tao amin'ny orinasa. No ianao tsy afaka mankany amin'ny birao moa zany dia izay no antony ahatongavako eto. Dia misaotra anao indrindra Madame Marie-Ange. Engany ka isy ny fahagagana sitrana fa hatreto aloha ohatra ny mbola nofiany zany. Manana finoana sy fanantenana Monsieur Bernard. Eny tompoko. Marie-Ange, mba ho raisinao ihany ve ny fifonanay? Eny e, na dia nitondra ny mafy aza satria mbola niaina ny zavatra niainako teto tany amin'ny Isia tany. Dia niaro sy nitsinjo hatrany Andriamanitra ka tsy nisy nahatanteraka ny filandratsiny izay nikasanao an'izany tamiko. Zany ve? Mbola niara-ny abibin-dehilahy indray ve ianao tany? Na izany aza nefa ny tantanan'Andriamanitra foana ny fiainako e. Ka toa tsy fianakaviana nangoraka sy nandray anahy. Ary dia izao hitanareo izao ny fiainako ankehitriny. Eny e, nataoko tokoa ny fototra izany rehetrarehetra izany. Na izany aza nefa dia ho raisiko ny fofonanareo ka mamela anareo aho. Misaotra. Misaotra indrindra. Misaotra Marie-Ange. Mankasitraka. Raha izay re tsy mba etaeta Andry Marie-Ange angamba tsy hitako izay olana. Hoa koa aloha tsy misy olana e. Fa mba misy zavatra tiana horesahana aminao ahy e. Momba n'inona izany ry dada? Tantara efa ela ihany izy ity fa tonga angamba ny fotoana hiresahana azy aminao. Momba n'inona izany? Tsy fantatra aloha re tsy nanarana mitovy sy fifandofiany zavatra fotsiny na tena hainao mihitsy io. Fa za mihitsy izany maninona ry dada? Zava-nitranga tamiko tamin'izaho mbola mpitovy izy ity anaka. Izany hoe tantara-pitiavako e. Zany? Mahaliana andray izy izany a? Zany? Ka hainao hiary fa ho tantaraiko anao e. Dia aza tapatapahana mihitsy aho. Misy vaovao lazaiko anao? Ninona ke? Bevoka? Marina ve? Ie, tena marina ke izany a. Bevoka? Dia rositsika zaniko. Tsy maintsy fitaina alohan'ny aterahanao ny fanambadiantsika. Ary malaky manapa-kevitra ianao izany. Fa inona indray ary no tadiavinao ataoko io? Dia ahoana? Efa vonona amin'izany ve ianao? Ie. Tsy moramora ngeny manatanteraka an'izany e. Raha ny marina aloha tsy mbola niomana ny amin'izany ahy saingy tsy afa-miemitra tsonitsika e. Ka ohatrany kely ihany ilay fotoana iomanantsika ako. Dia inona ary nieritreritra ao e? Eny, mitovy hevitra aminao ihany any ny anaovana ny raharaha alohan'ny aterahako saingy eo amin'ilay fanomanana ngeny mampanahy e. Ka tsika anie tsy hanao fety be malaza be fa arak'izay tratran'io an-tanana ihany e. Dia ho tsotsorona ve izany?
Karakaraka izay eo am-pelantanana neo ahy sady ny fahavitany soratra sy ny mariazy koa neny zava-dehibe fa tsy ny fety be loatra Fa na izany aza tokony mba asiana fety ihany kosa aoko. Angaha kosa moa dia hoe tsy asiana fety fa ny olona saina sy ny fandaniana no miankina amin'izay hoenti-manana fa mbola misy fotoana nangonana koa angehtsika Dia roviana zany ianao nitondra ny ray aman-drenao any aminay? Iresaka amin'ny zareo aho dia ho lasaiko anao io ihany ny fotoany. Eny ary. Masoko ve mandroro? Tsy mandroro mihitsy ny masoko fa tena Saoly miaraka amin'ny bandy io. Tena izy io. Tsy namposiko. Ary fantapantatra any an'iza ny bandy miaraka amin'izany. Raha hoe jereko tsara. Tena hitovy. Bandy niara-nianatra tamiko. Tena izy io efa 2 taona izay tsy nianatsoa ny zareo lahy. Ary hitovy ve zany zao mahafantatra ny fiarahanay sy Saoly sa vao fitaka toa ihany koa? Rangahy, na mahafantatra izy na tsy mahafantatra tonga dia vitany aminay sy Saoly. Raha pitsoina dia eo aminy ilaza ny fanapahan-kevitra. Na io zaza io ary zany mety tsy ho zanako akory. Bonjour chérie. Manao ahoana? Angaha tsy misy bisou. Tsy mila an'izany intsony Fa misy ina ary mamy nohatra ny avavabe ianao Dia inona koa no antsoinao amaika? Mino aho fa tokony ho azonao an-tsaina ny antony. Fa misy inona? Tsy halavaina ny resaka ry Saoly fa tsotra ny teniko a. Vitany amintsika, tsofoko rano nareo. Tsy azoko. Finy ty mahazo anao Mpamosavy mandeha alina aza ny hono misy mahita maika fa nareo mampiaraka amin'ny andro atoandro. Ary tsy vavan'olona fa masoko mihitsy ny nahita nareo maly. Andray? Zay fa velomy ianao? Andraso aloha mamy Mamy! Inona ndray Mifona anky mamy Mifona Tsy miverin-dalana amin'ny fanapahan-kevitra intsony ary Saoly velomy ianao Efa mipaboka ihany moa ianao ry madame Saoly ka misy zavatra anontaniana ianao raha vonona nilaza marina ianao. Miaino anao tompoko ary tsy andainga fa hamaly izay fanontanianao. Mba iza zany ny tena rain'i Marie-Ange fa raha ny zavatra eny ny maso to tsy tena rainy raha tompoko lavadinao taloha. Marina izany tompoko. Tsy raha tompoko lahy no rain'i Marie-Ange. Fa iza ny tena raiko? Any le mamy izay. Mamy? Tena ninona ireo no tsy nivady? Fa maninona tokoa ny tsy mivady ianao sy izany mamy izany sa nandositra didy izy? Tsy nandositra didy izy fa za mihitsy no adaly. Fa ahoana ry madame Saoly? Inona no nitranga? Nampirafesiko tamin'ny raha tompoko lahy izy. Dia fantany? Rehefa nambarako tamin'ny mamy fa be voka dia nanapa-kevitra avy hatrany izy ny hanambady ary nilaza fa ho vitaina ny lohan'ny aterahako ny raranay. Tena ninona ny tsy tanteraka ka? Sa ianao tsy nanaiky? Nanaiky ana dia nisalasala ihany aza ny amin'ny hoety manatanteraka saingy mbola nitohizako ihany ny fampirafesana. Indray kosa? Dia tratrany sa? Izay indrindra. Hitany mamy ny adalako ka tsy nisalasala izy nanapaka any aminay. Dia izay. Dia aiza io mamy tena raiko io izao? Ny andro nilazana an'io fanapahan-keviny io nahitako azy farany. Efa nilazany marina ianao ka ambarako anao koa fa efa ela no nifanerasera tamin'io tena raiko io. Tsy azoko. Fa ngaho mifankalala nareo? Tsy mifankalala izay fa nampifanojon'ny kisendrasendra. Kisendrasendra ahoana? Efa ela izy mivady ny nandray anahy. Saingy tsy mbola mifankalala izay fa fangorahana fotsiny. Fony izany hiditra hopitaly no nandraisana izy mivady
androany izay vao samy mahazo toko fa tena raiko izy. Tsy azoko, tena tsy azoko mihitsy. Zany ve Madame Saoly dia tsy azonao a? Tena tsy azoko e. Zano mamy ry Madame Saoly a. Mamy le nampirafesinao tamin'ny tovo. Andriamanitra, ty lozako. Zany izy e. Tsy naposiko. Andray, mifona re tompoko, mifona ry zareo a. Mamela fa be loatra ny ratsy vitako e. Efa manomboka mijinja izay lafafiko aho zao. Efa namelanao izay matona andray anao e. Fa ity mba hafatra aminao. Eny Marie-Ange. Tezao tsara izy mianatazandrika. Aza ataonao oatra. Dia tareo amin'ny lalana tsara tokony izorana izy mba tsy sanatriana araka ny dianao. Misaotra e. Marie-Ange. Nosoratany Rakotondrafara Jean-Paul. Anjarliva. Lemek. Arliva. Saloy. Niravo. Tahina antenaina. Ony miajanirina no nanomeana ny tantara. Nandray feo Roland Ramanantsoa. Nanatotosa. Ony miajanirina.